Salama kokoa ny zaza sy ny ankizy monina akaiky ny fahatrarovana, manakaiky ny tokony ho izy kokoa ny firindran'ny lanja sy ny halavan'izy ireo. Firenena 570, anisan'izany Madagasikara no nanaovana fikarohana tamin'ny taona 1714 ka nahitana fa manome singa manatsara kokoa ny manodidina iainana ny roivoary any amin'ny fahatrarovana. Madio kokoa ny rivotra, madio kokoa ny rano ary be otrikaina ny sakafo. Rehefa simba nefa ny ala dia mitombo ny trangana aretina azo avy amin'ny biby. Mihamanantona ny toeram-ponenan'ny olombelona eny anivon'ny fiarahamonina ireo biby avy amin'ny atiala ka mampitombo ny sanatria mety hifindran'ny aretim-biby any amin'ireo mponina. Ny tasimoka, ny aretina danga, ny pesta dia matetika aretina azo avy amin'ny biby namonjy niakatra an-tanàna. Biby ihany koa no nitondra ary namindra ny tsimok'aretina coronavirus izay nampitondra faisana n'izao tontolo izao tamin'ny taona 2022. Ny fiarovana ny ala sy ny fikoloana fahatrarovana dia manampy amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan-katsetsitra sy ny otrikaretina ary ny tsimok'aretina eny anivon'ny fiarahamonina sy ny biby fiompy. Fa manampy indrindra ihany koa amin'ny fitahirizana sy fiarovana ireo akora ilaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ny fahatrarovana. Mitahiry sy miaro ireo zavamaniry ampiasaina ho fanefitra amina aretina maro izy ireny. Any anaty ala ohatra no ahitana ankatrafay izay ampiasaina rehefa matsiaro vizana sy mararary ozatra. Any anaty ala ihany koa no akana ireny vahona hita aty an-tanàn-dehibe ireny ary ampiasaina ho fanefitry ny aretim-bavony sy ny ratra madinidinika. Mahazo tombo manokana ireo mponina akaiky ny fahatrarovana satria mora aminy kokoa ny mahazo ireny zavamaniry ireny.